Toy izao ndraiky avana ny teny mizaraina izay omena antsika anio. Tanterao ny adidinao olon'i Kristy. Raha misy voady nataonao olon'i Kristy tamin'ny tompo dia tokony atao izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Nomeria 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha misy lehilahy mivoady amin'i Jehovah na mianina hameny fanahiny hifady dia tsy hitsoteny izy. Arak'izay naloko ny vavany no ataony. Ampitomboy ary ny fahasahianao mitory ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 8:19 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana dia niady hevitra 3 volana ka nampiaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mahireza ny olombelona rehetra mantsy no tian'Andriamanitra ahalala ny filazantsara. Mandra-pioana tompoko.